Miarabantsika rehetra indray a tratran'izao fotoana izao a izay hanarahantsika ity fampaherezana hariva ity. Manasanao mba hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ary mirary ny fiadanan'ny Tompo antsika rehetra. Andriamanitra rainay masina indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao zahay satria tratran'izao fotoana izao indray izay ahafahanay mandray fampaherezana sy tanjam-panahy avy amin'ny teninao, koa mangataka ny fanahinao masina izay mba hitaridalana anay mandrakariva izany fanahy izany, hampahazavanay zavatra rehetra mba hahatonga anay ho tena mpianatry Kristy. Dia ho anao irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny lohateny androany zany dia mitondra ny lohateny hoe manana fiainam-bavaka. Manana fiainam-bavaka. Ny toetra tena mampiavaka ny mpianatra sy ireo kristianina voalohany dia tsy inona akory fa ny fiainam-bavaka. Ary izany fiainam-bavaka izany dia tena zava-dehibe tokoa ho antsika indrindra amin'izao andro farany izao. Andehantsika hijery toko sy andininy anankiray izay hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany. Asan'ny Apôstôly toko voalohany ka ny andininy faha-efatra ambin'ny folo. Asan'ny Apôstôly toko voalohany ka ny andininy faha-efatra ambin'ny folo, vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo rehetra ireo nray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria renin'i Jesosy ary ny rahalahiny. Hitantsika arak'izany zany fa naharitra tamin'ny fivavahana ireo mpianatra sy ireo mpanaradia ny Kristy tamin'ny andron'ny Baiboly. Nanaradia an'i Kristy ary naharitra tamin'ny vavaka izy ireo. Tena fiainan'izy ireo manokana ny nanana fiainam-bavaka. Dia tahaka izany amin'ny mampampianatra azy Jesosy Kristy dia nanome ohatra manokana ary nampianatra manokana ireo mpanaradia azy, ireo mpianatra mba hananan'izy ireo fiainam-bavaka ary ny fomba hiainan'izy ireo izany vavaka izany. Ary izay indrindra no tena mampiavaka ny mpanaradian'i Kristy dia ilay antsointsika hoe mpivavaka izany, na mpianatra na kristianina mpanaradia an' Jesosy Kristy. Indray andro rehefa nivavaka Jesosy Kristy, rehefa nivavaka izy naharitra tamin'ny fivavahana dia nangataka taminy ny mpianatra hoe mba hampianaro zay hivavaka. Andeha jerentsika, hitantsika zany ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka, filazantsara araka ny Lioka toko faha-1 ambin'ny folo ka ny andininy voalohany. Filazantsara araka ny Lioka toko faha-1 ambin'ny folo ka ny andininy voalohany. Dia izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy ny mpianatra tamin'ny tompoko, mampianarana hivavaka tahaka ny nampianaran'i Jaona ny mpianany. Nangataka zany ny mpianatra tamin'ny Kristy rehefa nahitra ny Kristy naharitra tamin'ny fivavahana izy, dia nangataka tamin'ny Kristy izy hoe mampianaro anay hivavaka. Ka rehefa nangatahan'ny mpianatra Kristy mba hampianatra azy ireo hivavaka, dia nanome torolalana momba izany hivavaka izany. Misy toromarika vitsivitsy ao amin'ny soratra masina izay azo ampitaina amintsika mba hahatonga antsika hanana izany fiainam-bavaka izany. Ka andeha ho arahantsika ary izany no andraisantsika fampaherezana amin'ity hariva ity. Ny voalohany indrindra amin'ireny dia ny fivavahana tsy tapaka. Ny fivavahana tsy tapaka. Jesosy Kristy zany dia tena nanafatra mafy na mpianatra fa ny fivavahana dia tokony tsy ho tampaka mihitsy. Ary tsy Jesosy Kristy ihany fa ireo apôstôly ihany koa, anisan'izany ny apôstôly Paoly dia nilaza fa mivavahaka aza mitsahatra, mivavaha mandrakariva. Zany hoe ilaitsika ary tena zava-dehibe amin'ny maha-mpianatra, amin'ny maha-mpanaradia ny Kristy ny fivavahana tsy mitsahatra. Zao no tenin'i Jesosy Kristy ary ao amin'ny Lioka toko faha-9 ambin'ny folo. Lioka toko faha-9 ambin'ny folo ka ny andininy voalohany. Lioka toko faha-9 ambin'ny folo no jerentsika ka ny andininy voalohany. Dia toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka toko faha-9 ambin'ny folo ny andininy voalohany. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Tsy mety
raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Ny asa ataony devoly a dia manao ny fomba rehetra mba hahatonga atsika tsy hanana fotoana hivavahana. Fironiny devoly izao karazana fialam-boly maro samihafa, ny drogue numérika, Facebook sy ny sisa ny zavatra maro samihafa numerika am'izao fotoan'izao ampiasainy satana ireny rehetrarehetra reny mba tsy hananantsika fotoana hivavahana. Jesosy Kristy zany dia mampianatra fa tokony hivavaka ka tsy mitsahatra mihitsy isika. Fa etsy ankilany koa nefa ny devoly de mamatotra atsika mba hahatonga atsika tsy ho afaka hivavaka mihitsy. Ary fironiny ireo karazana fialam-boly, fironiny ireo zavatra maro samihafa mba hiazomana ny saitsika sy ny fotoanantsika ary ny herintsika mba hahatonga atsika tsy hanana fotoana hivavahana mihitsy. Anisan'ny zavatra faharoa zay nampianarin'i Jesosy Kristy ny zavatra faharoa zay nampianarin'i Jesosy Kristy dia ny hahatonga atsika ihany koa hanana fiainam-bavaka manokana. Zany hoe hanao vavaka mangina ka tsy misy mahare afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Tsy misy mandre izany vavaka manokana ataonao zany afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ny faharoa dia izao resantsika izao zany ny faharoa de fanaovana vavaka manokana, vavaka mangina. Io zany no vavaka ataonao manokana mihitsy, tsy miaraka amin'olon-kafa fa ianao rery, ary tafiditra ao anatin'le hoe fivavahana tsy mitsahatra izany. Le voalohany zany de le hoe mivavaka tsy mitsahatra, ka rehefa tsy manana fotoana mihitsy ianao de am'izay mihitsy ianao no tokony hanokana fotoana hoe tokony hivavaka, ary zay ny tokony ho izy. Fa raha tsy zany dia voafatotra ao amin'ilay fatorana zay ezahan'ny satana matorana atsika. Ny faharoa zany de mila manao vavaka mangina isika. Zao no ambaran'i Jesosy Kristy mahakasika an'izay vavaka mangina izay. Ao amin'ny Matio 4:9 ka ny 5:9. Matio 4:9 ka ny 5:9 misy toromarika omeny Jesosy Kristy ny amin'ny tokony ataotsika manokana tsirairay avy. Ndeo vakitsika zany ao Matio 4:9 ka ny 5:9 filazantsara araka ny Matio 4:9 ka ny 5:9. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahitanao amin'ny mangingina no hamaly anao. Miditra ao amin'ny efitranonao dia rindrina ny efitranonao, ary rehefa tafiditra ao ianao de mivavaka mangingina, ny rainao izay ao amin'ny mangingina no hahitanao ary hamaly ny fivavaka ao. Ilaitsika zany ny manao vavaka mangina, ny manao vavaka mitokana, tsy miaraka amin'ny fianakaviana. Iny zany hafa ny arahana amin'ny fianakaviana, ny arahana amin'ny fiangonana, ny arahana amin'ny mpiaramonina sy ireo namana. Fa eto kosa zany dia vavaka mangina zay ataon'ny tena manokana. Hery lehibe ho anao satria amalina ny fivavaka ao manokana zay ny vavaka mangina izany. Ny fahatelo dia mbola toromarika omeny Jesosy Kristy ihany. Ny fahatelo zany dia famonjena kosa fiaraha-mivavaka na fiarahana miombom-bavaka amin'ny hafa. Ny voalohany zany dia mila mivavaka ka tsy mitsahatra isika. Ny faharoa kosa dia mila manao vavaka mangina isika izay tsy misy mahare afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ary io Andriamanitra mahare ny vavaka manginanao io no hamaly ny fivavaka ao. Ny fahatelo dia mila miara-mivavaka amin'ny hafa isika. Ary tena misy teny fikasana lehibe zay ambaran'i Kristy raha ohatra ka manao izany fiaraha-mivavaka na fiombonam-bavaka na vondrom-bavaka izany isika. Ary zay ny tokony tsy hahafoy zatsika ny fivoriam-bavaka. Ny apôstôly Paoly moa de milaza manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miankina tahaka ny fanaony sasany. Ilaitsika zany, ilaitsika ny mivavaka miaraka amin'ny hafa. Zao no voasoratra ao amin'ny Matio 5:20 ny 7:7. Matio 5:20 ka ny 7:7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany teny izany. Raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany na amin'inona na amin'inona hangataka izany,
dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany, raha misy olona anankiroa zany mifanaiky ety ambony tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany de ho azony amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Mampanantena zany Kristy, fa raha vao misy olona ray, azafady, misy olona roa mifanaiky ety ambony tany fa hangataka zavatra amin'ny ray de omeny izany. Zany ny teny fikasana, ary tena tokony ho zava-dehibe ho atsika ny famonjetsika fiaraha-mivavaka. Aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka. Voalohany zany a, mila mivavaka ka tsy mitsahatra isika, mila mivavaka mandrakariva. Faharoa, de tokony hanana fotoana ianao, hanana fotoana isika, hanana fotoana aho mba azahoako manao vavaka mangina, iresahako manokana amin'Andriamanitra, tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy nandritra ny alina manontolo izy rery. Tsisy namana izy nandritra izany fa izy rery ihany. Azontsika atao zany, kanefa tsy voatery handalo ny alina manontolo ihany koa tsika, fa manokana fotoana izay ahafahantsika miresaka aminy. Ny fahatelo, de tena ilaitsika ihany koa ny fiaraha-mivavaka amin'ny hafa. Ary tena zava-dehibe, betsaka amin'izao fotoana izao no manao atsirambina izany. Kanefa ny teny fampanantenan'i Jesosy Kristy eto de tena tsara ary mampahazo fampaherezana mihitsy fa hoe rehefa misy olona anankiroa miaraka ka vonona ary mifanaiky ny hangataka zavatra amin'Andriamanitra de ho azony izany zavatra izany. Rahalahy sy anabavy malala, ry havana, ilaitsika ny mivavaka, ilaitsika ny miara-mivavaka mba azahoana valim-bavaka. Tsy hoe tsy mihaino anao akory Andriamanitra rehefa ianao rery mivavaka, fa ny teny dia mazava ny tenin' Jesosy Kristy, ilaitsika ihany koa zany ny manao an'izany amin'ny fotoana samihafa. Ankoatr'izany dia tian' Jesosy Kristy, tian'Andriamanitra isika raha manana izany fiainam-bavaka izany. Ka na aiza toerana misy atsika de azontsika atao mandrakariva ny manandratra vavaka. Ankoatran'ilay indray mandeha isan-kerinandro zany, zay iarahan'ny fiangonana, ankoatran'ny zay iarahan'ny fianakaviana ao an-tokantrano, mety ho maraina sy hariva izany, ankoatran'ny fiaraha-mivavaka zay iombonana any amin'ireo vondrom-bavaka, dia mety ihany koa ny mivavaka tsororoa amin'ny fotoana ifanekena, na toerana samihafa na toerana mitovy. Zao no ambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny Matthieu 7:20 ihany. Matthieu 7:20 ka ny andininy 20. Matthieu 7:20 ka ny andininy 20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zao ny fivaky ny teny. Matthieu 7:20 ka ny andininy 20. Fa na aiza no iangona ny roa na telo amin'ny anarako de eo afovoany aho. Mampanantena Kristy, fa raha vao misy roa na telo miangona hivavaka de eo afovoany izy amin'ny anarany. Ry havana, ny voalohany zany de zao, ilaitsika ny mivavaka mandrakariva. Ny faharoa, ilaitsika ny manao vavaka mitokana ho anao mangingina, mety ho lavabe zany araka ny fotoana zay tianao amorahana ny ao am-ponao rehetra mahakasika ny fiainanao amin'Andriamanitra, tahaka ny ataonao amin'ny sakaiza tiana indrindra izany. Ny fahatelo, de ilaitsika ary tena zava-dehibe amin'ny fiainana ara-panahitsika sy ny fiainana ara-nofo ihany koa ny fiarahantsika mivavaka amin'ny hafa. Indrindra raha manana olana manokana ianao na manana ady sarotra hatrehina ka mila mifampitolomana mivavaka na mila hoentina mivavaka, tsara kokoa ny fampizaranao zany amin'ny hafa. Ary ny fahatelo, faefatra, de zao, ilaitsika ny manandratra vavaka mandrakariva. Fa mampanantena Jesosy Kristy, tsy voatery ho any am-piangonana, tsy voatery ho any amin'ny toerana fivoriana, ny fanaovana fivoriana masina foana isika no afaka manao zany, fa afaka manao zany amin'ny fotoana rehetra. Fa mampanantena izy fa na aiza ny angonan'ny roa na telo dia miaino ary eo afovoany izy. Zao no afatry Petera, ilaitsika ny manana fahonoana tena ho amin'ny fivavahana, ilaitsika ny maharitra amin'ny fivavahana, ary ilaitsika ny manatanteraka mandrakariva izany fivavahana izany. Zao no ambalan'ny apôstôly Petera
ao amin'ny epistily voalohany ho amin'ny petera toko 4 ka ny 7. Epistily voalohany nosoratan'ny petera toko 4 ka ny 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Kristy. Fa atombotra ny faran'ny zavatra rehetra koa endre maonona tena ho amin'ny fivavahana. Atombotra ny faran'ny zavatra rehetra koa endre maonona tena ho amin'ny fivavahana. Ilaitsika zany ny mamolaka ny tenantsika ho amin'ny fiainam-bavaka. Ny tena mpianatry Kristy, ny mpanaradian'i Kristy, ny mpivavaka dia manana an'izany fiainam-bavaka izany. Mivavaka mandrakariva amin'ny fotoana rehetra izay ahafahana manao izany, mivavaka mandrakariva. Tsy mitsahatra isan'andro ny mivavaka. Tsy hoe rehefa isakafo ihany, na hoe rehefa indray mandeha isan-kerinandro ilana ny manana fiainam-bavaka. Ny faharoa, manokana fotoana mihitsy ianao hivavahanao manokana amin'Andriamanitra. Amораhanao ny zava-manahirana anao, ny problemanao, ny fifalianao, ny zava-manahirana anao, ny fanirianao, ny fikasanao, ilanao ny milaza an'izany amin'Andriamanitra dia hovaliany araka izay fitarainanao sy firesahanao amin'izany. Ny fahatelo, raha ohatra ka tena hitanao fa mihasarotra ny toe-javatra dia mifanantona, manantona maka namana ary aoka hiraisaina ka hiaraka hivavaka amin'izany namanao izany. Tena zava-dehibe eo amin'i Jesosy Kristy fifaliana ho an'Andriamanitra ny mamaly ny vavaka satria ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Ary ny fahaefatra dia naiza dia azontsika hiangonana ka hanaovana izany fivavaka. Mety ho any an-tsaha isika, mety ho any amin'ny toerana mangina, mety ao anefitrano, mety ny fianakaviana, mety makany am-piangonana mihitsy hanao izany fiaraha-mivavaka izany eo afovoany foana Kristy. Rehefa misy 2 na 3 ary izay ny mahazava-dehibe ity fiainana fiaraha-mivavaka ity. Petera zany dia nanamafy fa akaiky ny farany ary amin'izao mahakaiky ny farany izao no tokony hananantsika tsirairay azo fiainam-bavaka. Ko raha manomboka kamo ianao dia izay indrindra ny tokony hanombohanao indrindra hivavaka satria mila vavaka izao fiainantsika izao. Manasa anao ary mampahery anao mba hanana fiainam-bavaka. Mety mamatotra Satana, mety tsy mamela fahafatorany amin'ny raharaha sy zava-manahirana sy zavatra maro samihafa amin'ireo fialam-boly marobe. Manapa-hevitra hanana fiainam-bavaka. Mpianatry Kristy dia manana fiainam-bavaka ary maharitra ho amin'izany. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina indrindra any an-danitra, misaotra anao zahay nomenao tarin-dalana sy torolalana mba hahatonga anay hanana fiainam-bavaka. Koa ankehitriny dia mangataka aminao zahay, ampianaro anay izany manokana fotoana izany mba hifandraisana tsy tapaka aminao. Na aminay manokana izany, na miaraka amin'ireo namanay dia mba hanana fiainam-bavaka ny tsirairay avy, hanana fiainam-bavaka ny isa-tokantrano ary indrindraindrindra hanana fiainam-bavaka ny fiangonanao. Koa na inona zavatra miseho na manahoana fahasarotana eo amin'ny fiainanay dia hanana fahazotoana mivavaka mandrakariva izay ary hahazo valim-bavaka avy aminao. Ho anao rery ihany ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Ny vavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.